Miaraba ny voaka malagasy rehetra tratry ny farany. Fomba fampiarabana malagasy zany hoe tratry ny farany zany. Satria tena tratry ty andro farany ty taona 24 ty tsika. Ao tokoa toa ny fahasairanana ny zavatra ny tranga, na ny eto toerana na ny maneran-tany. Ka tratry ny farany ihany tsika, dia arabaina voaka malagasy rehetra. Ary tsy ho ela tsika dia ho tratry ny taona vaovao. Ora vitsy sisa no andrasana dia anitsaka ny taona vaovao tsika. Ka deto dia efa miaraba ihany koa. Maniry koa ara maniry. Mba ho tratrany zany taona vaovao 2024 zany sika rehetra. Ary mino sy matoky afa ho tratrany zany sika. Mino fotsiny ihany. Ry voaka malagasy. Tena nandihy fotoany tsarotra isika. Mbola tsisy ohatran'ity hatramin'izay. Tamin'ity taona 24 ty. Sotra n'Andriamanitra nefa sika. Mbola afaka mifampiarahaba sy fampitafa toy izao aminareo aho. Manome toky aho. Fa tsy mahafoy na mahasaraka antsika Andriamanitra ary mahafantatra izay mahasoa antsika izy. Koa dia fampanantenana no omena anareo. Ary tokony ho lazaina aminareo. Fa mahalala izay mahasoa antsika hoe anareo, hoy aminareo Andriamanitra. Hijery ary ame fahendrena torolalana izy. Misy fisedrana sy fitsapana atsika izao. Satria tena hita ary tsy azo afelina fa dia tena mandika ny lalàna. Manao tsinotsinona ny asy maha olombelona ary ihany koa mivily lalana amin'ny maizy azy. Izay rehetra manana fahefana izay rehetra mitondra. Koa dia angatahantsika famelana zany, angatahantsika fibebahana mpanatretena. Raha ny fomba fijery sy ny tombatombana hitako sy fantatro dia taona somary ahitantsika ny vokatry ny zavatra kitotosiky tany tamin'ity taona 24 ty. Taratra zay, vokatra zay, ny tranga amin'ny 24. Satria be ireo orinasa tsy miankina, izay nakatona nefa ireny mampiditra rehetra. Be ireo orinasa afakaba, mikatona, be da be ny olona tsy anasa. Mbola hitombondray zany zao ny fahasairanana, na ny olona ho sahirana, tsy mahita aniko hoanina. Tsy hoe tsy manana, fa tsy mahita aniko hoanina. Ary be koa ireo orinasa izay nakatona mihitsy, satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Miteny aminareo an'izany aho satria nahita ary natsapa. Mitety faritra maro aho, na dia sakana na hatrany am-piangonana. Tsy hemotra amin'izany ary fa nilaza raha mbola ao koa ireo tombotra anankiroa aho. Mbola ao koa ny fanahiko, mbola ao koa ny heriko. Tsy hijanona fa tsy maintsy hitety an'ireo. Dia mahita an'ilay olona. Ary tamin'izay indrindra no natserovako tena hoe tia izaho. Ankalaza ny tsingeritaona ny naterahako. Nefa jereo reto olona ny atsimo. Taolana sisa. Tsy manana ary tsy mahita izay aniko hoanina. Tsy manana izany hoaviny izany intsony ilay olona. Nanapa-kevitra ary dia tena nisaotra n'Andriamanitra ary merina fisaorana ho anareo izay nandray anjara sy nanampiana nanatanteraka an'izany. Ireo nitondra n'ilay entana ihany koa. Ary nanana fandavan-tena lehibe dia lehibe. Fa nafoiny hatramin'ny fianakaviany taty ara fa nanao ny krismasy tany izy na ny noely tany amin'izy ireo. Faly an'izy ireo. Hitako amin'ny sary tena faly koa ka dia misaotra betsaka ary délégation izay nitarihan'ny secrétaire général ny TIM, ny vice-président ny RMD matany. Hitako nareo tany ainy tsara mihitsy koa le fiteny tany. Miditra anatin'ilay trano fahalafy ireny. Hitanareo olombelona ohatra antsika ireny. Manana ny asiny sy ny zoma olona azy izy ireny. Ka dia eto dia mbola manantitratra hoe misaotra anareo izay efa manam-pikasana sahady. Satria fanena tamin'ireo olona izay nanome tany koa izy ireo dia nitantara tamiko hoe misy andro mbola manatitra any fa tsy mba afaka mampitana izany amin'ny filazam-baovao sy amin'ny serasera. Dia mampahery anareo aho. Ny atao fitantanana. Ny olona mahay mitantana dia mahay mitantana foana. Fa ny olona tsy mahay mitantana na hiezaka toninona sy andresy lahatra eo ara tsy handeha amin'izy izy. Efa leader anao dia leader foana.
efa manajerana eo dia hainao foana manarina an'iny zavatra lesiko fa tsy ahilika any amin'ny hafa ny zavatra tsy mety vokatry ny nataonao raha rehefa tompona ndraikitra anao ka tsy nentina tanao sahanao milaza hoe ana zany loha iala ary eto zay manana ihany ny manana fa tsy manana vao mily oza mahazo azy ao koa reo olona voatositosika tsy mbo nahazo tosika fa mena izy fa voatositosika tena misisintala zay mba mivarotana voarava ny tranony ao koa reo nakatona mihitsy ny orinasany loza natositosika koa reny nilaina antsojay ore olona zany ve fitantanana zay nitranga tamin'ny taona iny ao koa reo terenako masaka fotsiny hoe tsy maintsy atao ny fifidianana efa samy mandazo ao ny maro anisa hoe tsy mety fifidiana io fa mbola tsy feno ny fepetra satria ny mpifidy de reo be ny tanàna miaraka amin'ireo mpanolotsaina ny lehibe mifaritra miaraka amin'ireo mpanolotsaina ny faritra reo any amin'ny faritany miaraka ny mpanolotsainany tsisy tanteraka zany tereko masana anaovana ambolehitra fotsiny e raha ntsika malala tsara zany hoe teti-bolam-panjakana ny loi de finance zany no tena izy amin'ny fitantanana firenena anankiray miainga amin'iny daholy a ny ahafahana maminavina sy manao tombana zay zavatra ho atao moa ve ao anatin'iny ny zavatra tena mamaika mivoaka sy ny tena amonjena azy moa ve ao anatin'iny ny zavatra tena amena sy ahafahana mamonjy ny tsy manan-kaniko hoanina sy ny tsy mahita zay aniko hoanina akory mba hananao an'ireny madagasikara action plan reny ihany a nandritry ny taona maro no everina zany na ny mapy fitia programa heritaona hitantanana azy manam-pahaizana amin'ny malagasy indrindra fa zareo ekonomista mahafantatra izy ary ny olona fa mahay dia mahiny izy fa ny tena loza ny tsy mahay indray ny bahana sy mame didy hoe zao ny tsy maintsy anaovana an'io lany lanina fotsiny tany ambady tany ary samy milaza aminareo a satria tsy mifanetana ny zavatra misy sy ny zavatra hita sy ny zavatra mitranga le zavatra voalaza sy eo anatin'ny lalàna aiza nisy olona latsaka ny 300 niarikarena dia isonitra ho azy any amin'ny 400 tena ory aho fa mahantra ny manodidina ny zavatra angatahantsika sy tena mbola averimberina ataovy transparent tsara ny fitantananareo la zao ny marina mba enoy ny feo miferitreretanareo re olona ninninona manjo tena mijoro marina amin'izany fahamarinana zany ka de mirary omba antsika mandrakariva Andriamanitra ary ame fahendrena sy fiantranantsika izy mahita mihitsy sika fa tena noho ny fitiavan'Andriamanitra mbola matoy zao atsika ka de samy teny Andriamanitra